Ministry ny serasera sy ny kolotsaina Andriamatoa Gasikara Fensoa moa dia nitondra valan-kafatra ho an'ny député Melavonjy Filobera. Mazava sy mahitsy moa ny valan-kafatra izay noentiny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Andriamatoa Gasikara Fensoa tsy misy ny ambony lalàna hoy izy. Ny lalàna irery ihany no ambony hoy ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Gasikara Fensoa ka na iza izy na iza dia tsy misy olona ambony lalàna eto Madagasikara. Raha misy hoy izy olona meloka na tsia dia okany fitsarana no handray ny tandrify araka ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Eo moa anisan'ny valan-kafatra izay noentiny Andriamatoa Gasikara Fensoa. Manoloana ny zava-misy sy ny zavatra malaza ankehitriny moa dia mimenomenona sy mitaraina ireo mpanohitra satria valifaty politika no misy ankehitriny hoy ny hafatra avy amin'ny mpanohitra na ireo pomba fitondrana teo aloha Andriamatoa Andrinirina Rajoelina. Ministry ny serasera sy ny kolotsaina Andriamatoa Gasikara Fensoa moa dia efa nilaza mazava ny hoe ny tolona izay natao dia miala Andry Rajoelina sy ny firongony. Raha manatanteraka izany fitakina izany moa ny fitondram-panjakana ankehitriny dia tsy midika valifaty politika hoy hafatra izay nambarany Gasikara Fensoa. Politika tsy misy olona ambony lalàna eto Madagasikara na izy na izy ny lalàna irery ihany no ambony. Noho izany rehefa meloka dia miantso ny fitsarana andray ny tandrify araka ny lalàna. Rehefa tsy meloka dia ny fitsarana ihany koa manao an'izany averika any ny valiny iny rehetrarehetra iny zany dia hoe tsy misy olona ambony lalàna. Ny tenanay moa dia voasa nanokana toerana ny antony miresako dia hoe mila mijoro amin'ny fahamarinantsika na iza ka androany zany mazava be ny discours-ko tsy misy olona ambony lalàna. Raha ohatra ka sy nanara-dalàna zany olona zany dia miantso ny fitsarana andray fepetra. Oronan-tsary efa taloha moa izy iny dia miantso ny fitsarana ary efa ministra le olona amin'izao fotoana izao dia anamafy indray zany an'izay fikarohana ny fiampangana azy izay ary miantso ny fitsarana andray ny andraikiny raha meloka le olona dia miatra avetrany ny lalàna averina any amponja ary tsaraina araka ny lalàna. Tsy anjarako mihitsy ny manamarina na manameloka olona iray fa ny afatra androany tsy misy olona ambony lalàna fa raha olona meloka ka meny lalàna didy ho any amponja dia tokony ho any amponja. Tena isaorako manokana amin'izay fanontaniana izay satria ary miantso antsika mpanao gazety rehefa mamoaka vaovao antsika dia mba omeo le hevitra fiainony le izy. Azo ataontsika montage any amin'izay mapety amin'ny ligne éditoriale antsika averiko mazava tsara. Ny fanazavako tamin'iny fotoana iny satria nisy nanontany le mpanao gazety hoe sata mifehy ny tetezamita no angatany firaisamoam-pirenena dia ozy ny tetezamita dia mizara roa mazava tsara ka tsy le tetezamita nahazatra atsika tony tamin'ny 2024 no iainana eto zay nampatonga na miteny izy milaza anareo fa ilay tetezamita mahazatra atsika neto azavaiko tsara zany le izy. Anankiroa mazava ny transition, misy natao hoe transition manaraka ny ordre constitutionnel zay ndray, misy ny transition extra constitutionnel. Izany hoe ny transition tony tamin'ny 2024 dia transition extra constitutionnel zany hoe miala amin'ny lalam-panorenana. Rava daholo ny antsim-panjakana rehetra, rava ny assemblée, rava ny CENI, rava daholo ny zavatra rehetrarehetra. Izay le mahazatra atsika. Fa ny transition izay hitantsika androany dia ilay transition manaraka ny lalam-panorenana. Izay no mahatonga an'ireo andrim-panakan'ireo mbola tsy rava na misy mangataka zao raha vao ny assemblée mbola manaraka tanteraka tsika ny constitution zay mampatonga ireo andrim-panjakana toy ny assemblée, ny CC sy ny maro samihafa. Androany zany raha misy ny fanapahan-kevitra dia ny concertation irery ihany no manapaka hoe irosy ve tsika any amin'ny transition extra constitutionnel na tetezamita miala ny lalam-panorenana. Ny concertation manapaka an'izay dia afaka mametraka sata isika na ny concertation ohatra no manapaka hoe andao isika tonga dia anao fifidianana avetrany dia ny concertation manapaka an'izay. Zany hoe concertation ihany no afaka manapaka hoe ametraka ny sata ny tetezamita ve itsika sa tsy. Fa androany zany ny sata mifehy an'izao régime zao dia ny constitution satria izay no
avia izay navoakan'ny ACC numéro 10 izy iny raha tsy diso zay mametraka ny mbola ametrahana an'ireo androm-pandrakana rehetrarehetra aloha ka mahatonga ny prime ministre milaza fa gouvernement d'urgence isika amin'izao fotoana izao izay mametraka an'izy averiko mazava zany mba tsy ho diso le izy amin'izao fotoana izao tsika dia transition manaraka ataoko teny frantsay transition ordre constitutionnel fa tsy transition extra constitutionnel raha atao amin'ny teny gasy izy tetezamita manaraka ny lalam-panorenana fa tsy tetezamita mivoaka ny lalam-panorenana ny concertation zay ombonantsika rehetra no manapaka ny hoe hoany amin'ny ivoaka ny lalam-panorenana hoe tsika sa avy hatrany dia iroso amin'ny fividianana isika averiko mazava zany iny fanazavana iny ary mino fa tsy ho tapahantsika araka ny linina politika sy mampety atsika tsy niteny akory hoe tetezamita tsy transition fa le fanazavana zany noa nitosian'ny olona mazava tsara ary misy parlementaire anankiroa eto ngamba ny afaka manazava ny ara-lalàna momba an'izay fotoan'izay fa izahay moa dia tsy mamenatra anay ny maha TTE ara-politika anay fa izay zany fanazavan'ny TTE androany concertation no manapaka an'izany fa tsy ny fitondram-panjakana na ny exécutif na ny législatif ny concertation ireriany no afaka manapaka ny tondrosotra hitondrana ny Madagasikara hatramin'ny androany aloha dia nanaraka n'ilay didy izay navoakan'ny ACC zany isika mijanona ao anaty lalam-panorenana ary zany teny aminareo ny antony mahatonga atsika tsy mbola voasazy sy efa nisy sazy dia nisorona dia noho itsika mbola mijanona ao anaty lalam-panorenana io fa rehefa manapa-kevitsika ny concertation hoe andaotsika hiala ny lalam-panorenana dia teny fampiarahan'ny malagasy rehetra izany dia mirositsika ka na ho any amin'ny fividianana avy hatrany na ametraka sata vaovao dia anjarantsika lizy izay moa zany toromarika izay nomeny ny prime ministre leben'ny gouvernement sy ny fiadidinany fanavaozana ny république eto ny malaza sy ny mahoraka amin'ny androandroany moa dia resaka général Richard Ravalomanana nanapa-kevitra ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fa efa tsy sénateur intsony i Ravalomanana Richard tsy tonga nanatrika fivoriana mihitsy ny olona Ravalomanana Richard nandritra ny fivoriana ara-potoana voalohany teo anivon'ny anterimeran-do olona tamin'ny ity taona ity ary tsy nisy porofina fampahafantarana ara-dalàna nanamarinany izany tsy fahatongavany izany araka ny lalàna raha tsy manatrika fivoriana tsy misy antony ekena ny olona iray dia heverina ho niala ho azy amin'ny andraikiny anio 14 Desambre 2024 io fanapahan-kevitra io no navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ofisialy taorian'ny fangatahana nataon'ny filohan'ny anterimeran-do olona ampisolo toerana Richard Ravalomanana ihany koa moa dia nilazany hoe miomana ny faty atoka dia veloma indrindra tonga tany aminy ny zandara ary nilazany hoe vonina ho faty ahy tsy nisy ratsy naheloka nataoko io no hafatra izay nambarany général Richard Ravalomanana ilay filohan'ny anterimeran-do olona teo aloha ny ministry ny fanajarena ny tany sy ny raharahantany andriamatoa général Lelson René de Roland moa dia nanolotra fanomezana ho an'ny ireo mpiara-miasa eo anivon'ny ministera sy ireo rantsa-mangaiky miaraka aminy notolorana moa izany amin'izao ankatoka ny fankalazana fetin'ny krismasy izao sy ny famaranana ny taona 2024 nanolotra Pania Garnier ho fiaraha mifaly ary entina ankalazana ny fetin'ny krismasy zay ihany koa no namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo navitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iatiny sesisesy zay fa tsahala venen'ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray indro manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy